Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompondray amin'izao marany izao. Ifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra isika dia izay voasoratra ao amin'ny Luka 10:20 ka hatramin'ny 7:20. Luka 10:20 ka hatramin'ny 7:20 dia vakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: indro hoy Jesosy, izaho nahita ny Satana latsaka avy an-danitra tahaka ny varatra. Indro efa nomeko fahefana nitsaka ny menarana sy ny maimboka sy andresi ny hery rehetra ananan'ny fahavalo ianareo, ka tsisy ampaninona anareo kory. Rehefa malala amin'ny tompo. Izany tenin'Andriamanitra izany indray no haitsika ifampaherezana androany. Tenin'Andriamanitra izay milazan'i Jesosy hoe: indro izaho izy nahita ny Satana latsaka tahaka ny varatra avy any an-danitra. Raha tsaroantsika tsara ny ady tany an-danitra, voalazan'ny Apokalipsy 12:12 dia hoe: mifaliry lanitra satria nazera ilay diavoly sy ny firongany. Nazera ty amin'ny tany sy ny ranomasina, ary ny tany sy ny ranomasina no lasa mitondra fahoriana. Ary zay no nahatonga Jesosy nilaza hoe: indro hitako izy, kanefa nataony niavaka zasy ianao hoe efa nomeko anao ny fahefana rehetra eto mandresy amin'ny hery rehetra ananan'ny ratsy zany. Rehefa malalo amin'ny tompo, efa re zany teny zany, ary inona kosa no anjarako anjaranao manoloana an'izany. Zany ten'Andriamanitra zany dia efa fantatsika hoe tsy asy zany raha tsy raisina amin'ny finoana. Fa tsara ihany efa mahafantatra hoe iza no manao ny asa ao anatiny zany zavatra rehetra zany. Tsaroantsika tsara fa izasy ianao tamin'ny finoanan'i Jesosy Kristy dia nataon'Andriamanitra hoe zanaka. Galatiana 3:5-20. Ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra tamin'ny finoana an'i Jesosy Kristy. Ny atao hoe zanaka dia mitondra gène ny ray aman-dreny. Ianao zany raha mananjanaka ka raha ataony test ADN dia mitondra ny gène anao ilay zanakao. Tsy ny olona rehetra no zanak'Andriamanitra, fa ny olona zay nandray an'i Jesosy, araka voalazan'i Jaona 1:12-13. Zay rehetra nandray azy izy dia manino nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, zay tsy nateraky ny nofo fa nateraka n'Andriamanitra. Zany hoe misy ny gène n'Andriamanitra ao anatinao, dia tsy iza kory zany fa le fanahy masina napetrany ao anatintsika. Ka raha niraka asy anao Jesosy hoe mandehana azy trano ny marary, atsangano ny maty, Jehovah miboaka satria nomena mamapony anareo, voalaza Mateo 10:19 dia tokony atahotra ve zasy ianao? Tokony anontany tena ve hoe sao dia tsy ety so afa-baraka any aho entin'olona mamangy marary any amin'ny hopitaly ka tika tsy sitrana, ametra-tanana any aho ve tadidio tsara? Fa izay zavatra zay dia tenenin'i Jesosy indray mandeha any amin'ny Marka 5:17 aimino ny zavatra rehetra. Satria ahoana ny mahatonga hoe aimino ny zavatra rehetra? Ho famantarana an'izay mino izy any amin'ny Marka 4:17 dia ahoana? Ametra-tanana marary dia ho sitrany ireny, amoaka demonia. Satria ny asa nataon'i Jesosy ene no ataontsika misy transmission na fahefanao. Jesosy dia nilaza mihitsy any amin'ny Jaona 4:12 dia nilaza hoe: izay mino aho izy ny asa ataoko no ataony koa, ary ianao asa lehibe mihoatra noho izany ary izy. Raha nanangana ny maty Jesosy, izasy ianao koa zany tokony hatsangana maty. Eo mantsy ny olana. Isika olombelona dia voafetra eo amin'ny atao hoe fisainana, dia tsy mahasahy mandeha lavitra. Jesosy Kristy dia nanome fanoharana mihitsy, satria dia raha mandika tantaran'i Jesosy ka raha mahita any amin'ny Mateo 5:12 dia hoe: ny teniny ihany namoahany demonia. Tsy nila nametra-tany fa ny teniny ihany dia namoahany demonia. Ary ny teniny ihany koa dia naninona? Nampitsahatra ny rivotra sy ny ondran-dranomasina, voalazan'ny Mateo 5:7. Mateo 8:27. Ny teniny ihany no nampitsahatra ny ondran-dranomasina sy ny rivotra. Izany ingeny natonga azy hoe izasy ianao. Mbola nilazainy ihany koa hoe ny teniny ihany koa dia nahamaina ny fakany aviavy.
ka raha izasy ianao koa zany nataony hoe manaova asa tahaka ny asa taony de tsy possible ave zany hoe nitenika any mety asitrana olona, nitenika any ny ampiova zavatra. Andao jerentsika ny tantarany tany am-piandohan'ny baiboly, satria ny atao hoe zanak'Andriamanitra ozy a dia nametrahan'Andriamanitra ny fanahany. Kanefitsika rehefa manoloana ny zavatra mpanaovan'Andriamanitra atsika dia lasa cartésien, lasa manao katsikajy. Hoy aho hoe andao jerena ny tantara ny fiatoboan'ny zanak'olombelona. Raha mamaky tsika ny Genesis toko voalohany ny 1:4 dia milaza hoe indro izy ny fanahy ozy izy a manina moa filazany azy ohatrany hoe mipetraka eny ambonin'ny rano. Fa naninona teny le fanahy? Ny andro baiko tamin'Andriamanitra. Rehefa ny ten'Andriamanitra hoe misy ny mazava dia nisy ny mazava, nisy ny abakabaka dia nisy ny aza, satria le fanahan'Andriamanitra no manao asa. Izasy ianao koa zany a satria nametrahan'Andriamanitra ny fanahany. Ahoana ozy izy Paoly any amin'ny Romanina toko 5:7 ianareo dia tsy amin'ny nofo fa fanahan'Andriamanitra no ao anatinareo. Jesosy Kristy raha ohatra ka nanao an'ireo asa rehetra ireo tsy ny tenany akory, fa inona ny antony? Laza izy nanao déclaration solennelle any amin'ny Luka toko 4:9 zao no lazainy hoe ny fanahan'i Jehova no ato amiko, ka nahatonga aho izy a nitoriteny masoa ary nampahiratra ny jamba. Le fanahan'Andriamanitra tany am-piandohana rehefa niteny Jehova dia niasa le fanahan'Andriamanitra. Jesosy Kristy raha niteny tamin'ireo mpianany tany amin'ny Matthieu toko 1:20 raha hiteny amin'io hazo io nareo hoe menjerany amin'ny ranomasina ka raha tsy mianana ozy izy, satria manana finoana kely ianareo, tsy le finoana mila hoe be deaibe akory, satria le finoana mampietsika n'le fanahan'Andriamanitra ao anaty sy ao anatinao. Voalaza ny Hebreo toko 10:1 hoe tsy sitraka azo ataon'Andriamanitra raha tsy amin'ny finoana, ary mila mino fa misy izy ary mpamaly soa am'izay vavakamo. Te ilaza aminao azy zany hoe ahoana zany tsy tokony atahotra na ianahana zany zasy ianao, satria Andriamanitra le fanahan'Andriamanitra ao anatintsika no manao any mission, fa izasy ianao no miteny. Le tendrombohitra no mitenenina, fa le finoana nanetsika an'le fanahy ato anatiko sy ato anatinao. Rehefa miteny ianao na mametra tanana ianao dia tsarovo fa le finoana anananao no mahatonga le fanahan'Andriamanitra ao anatinao mampisy ny hery. Fantatsika foana moa ny fanahan'Andriamanitra hoe tsy mijanona amin'ny resaka hoe GPS ny fanahan'Andriamanitra. Araka voalaza ny Jaona toko 5:9-13 raha tonga ny fanahy fahamarinana izy no hitaridaninareo amin'ny marina rehetra. Ary any amin'ny Jaona toko 5:9-15 raha tonga ny fanahy masina apieky ny fahompitana. Fa tena zavatra lehibe dia nampanaovan'Andriamanitra an'izay hoe mila miteny zasy ianao, mila miteny zasy ianao mba hatonga ny fanahan'Andriamanitra anamarina ny teninao zay arahanao amin'ny finoana. Ny ava-malalo amin'ny tompo ampiasao ny fahefana amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao, manoloana ny ady, manoloana ny problema, mitenena amin'izay amin'ny problemanao fa aza mitantara ny problemanao. Satria inona ny ilazako an'izany? Romanina toko 5:15-15 dia milaza hoe tsy nandray fanapahana andevozina ho an'ny tahotra indray sika, fa fanahy ny zanaka malala zay miantso hoe Aba ray. Voninahitra n'Andriamanitra ho antsika kosa ny fiadanana mampamanga daholo eo.